Nolotra ny arahaba tompoko ny tsiko any alizaina no varatra aza no mamaritra ny toetry ny andro raha ho amin'ny rahampitso. Arak'izany dia angatsiantsika aloha ny aty amin'ny morontsiraka Atsinanana sy ny afovoantany. Iverina hafahampana kosa izay manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Andrivotra ihany koa amin'ny ankapobeny manakaiky ny tendrony avaratra ny Fatra Sofia, Boeny, Betsiboka, Analamanga, Itasy ary Vakinankaratra. Mety arahana tafiditra moa izay eny antsefatsefany eny. Raha mahakasika ny any an-dranomasina indray dia mila mitandrina hatrany ny mpianjika aty amin'ny morontsiraka atsimo sy andrefan'ny Madagasikara iny, fa mety hanonja be ny ranomasina ahery zany indraindray. Vinavinaina ena miandalana kosa izay makany amin'ny alatsinainy ho avy izao. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina. Andrahoana izay mety arahana orana malefaka indraindray ny aty amin'ny manodidina ny Antalasy, Analanjorofo. Andrahoana ny aty ny ilany Atsinanana nosy iny sy ny morontsiraka mifatry melaka. Ny fatra sisa rehetra moa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro dia andrahoana na arahana orana malefaka hatrany ny aty amin'ny Fatra Sava sy Analanjorofo, mety hitatra hatrany Toamasina. Raha andrahoana na andrahoana mitsitokotoko zany ny ilany Atsinanana sy ny aty amin'ny Fatra melaka. Ny fatra sisa moa dia hibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Raha ny vinany maripana raha ho amin'ny rahampitso izay zao dia manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 degré eo ny ambany indrindra. Ho an'ny afovoantany raha toa kosa ka eo amin'ny 9 degré eo ny maripana ambony indrindra. Morontsiraka Atsinanana iny dia eo anelanelan'ny 9 ka hatramin'ny 420 mety ho tafiakatra hatramin'ny 720 degré moa izay any amin'ny faritra avaratra Atsinanana any. Ny ilany andrefan'ny nosy moa dia manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana. Ananika hatrany amin'ny 30 degré izay any amin'ny manodidina ny Fatra Boeny sy Sofia. Raha ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy indray ary dia azo orana malefaka hatrany ny aty amin'ny manodidina ny Antalasy, Analanjorofo. Raha ho maina kosa ny fatra sisa rehetra. Raha ny maripana voatombatombana ny alatsinainy dia ahitana fiakarany maripana ambony indrindra. Ho an'ny afovoantany zao dia manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 420 degré eo ny maripana ambony indrindra. Ho tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré moa izay any amin'iny Fatra avaratra andrefan'iny any Sofia sy Boeny. Raha ny toetry ny andro ny talata kosa ny amaranantsika azy dia azo orana malefaka hatrany ny aty amin'ny Fatra Sava, Analanjorofo, mety hitatra hatrany Toamasina. Vinavinaina hiamaina kosa ny any amin'ny fatra sisa rehetra. Raha ny maripana ny talata izay dia hisy fiakarany hatrany aloha ny maripana ambony indrindra. Indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany sy morontsiraka Atsinanana nosy iny manodidina amin'ny 20 na 20 degré ny maripana zao ny ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Raha toa kosa ka 17 na 20 degré eo any amin'iny morontsiraka Atsinanana iny. Morontsiraka andrefana moa dia tsy misy fiovana firy fa mananika hatrany amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro. Ny tena kosa manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.